Kristy tenin'Andriamanitra velona. Kristy ilay teny tonga nofo. Ao amin'ny Genesisy, izy no mpamorona. Ao amin'ny Eksodosy, mpanafaka. Levitikosy, mpisorona be. Nomery, mpitily mailo. Ao amin'ny Teotornomia, mpampianatra. Ao amin'ny Josoa, mpandresy izy. Hosana tsy mitanila. Ao amin'ny boky ny mpitsara. Mpanavitra ao amin'ny Rota. Ao amin'ny Samuela valosy faharoa, izy no tena mpiandrondry. Ao amin'ny boky ny mpanjaka valosy faharoa, mpanjaka ny mpanjaka izy. Ao amin'ny tantara valosy faharoa, izy no mifehy ny tantara. Mpanangana ny tempoly. Ao amin'ny Esdra. Manorina indray ny manda. Ao amin'ny Nehemia. Mpanjaka izay manavitra ny olony. Ao amin'ny Estera. Andriamanitra velona sy mpanavitra. Ao amin'ny Joba. Anjomaram-piderana sy fifonana ary fangatahana. Ao amin'ny Salamo. Fahendrena ao amin'ny ohabolana. Olon'ny fieverana ao amin'ny mpitoroteny. Ilay tokana matany ao amin'ny tononkirany Solomona. Mpanolo-tsaina Andriamanitra mahery. Ray no mandrakizay, andriany fiadanana. Izy koa nefa voalefina noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny helontsika ao amin'ny Isaia. Mpaminany nitaraina amin'ny ranomaso ao amin'ny Jeremia. Ranomason'Andriamanitra ao amin'ny fitomanina. Manome fofonaina ho manefa maty ela ao amin'ny Ezekela. Ao amin'ny Daniela, izy no vatolampy mandrava ny fanjakan'izao tontolo izao. Izy ilay lehilahy fahefatra tao amin'ny laforo mirehitra afo. Ao amin'ny Hosea, izy ilay vady matoky izay manana fo maratra. Ao amin'ny Joela, izy no mampilatsaka ny ranorana farany. Hono ny fahamarinana ao amin'ny Amosa. Masy mandidy sy mpitsara ny firenena. Ao amin'ny Obadia. Andriamanitra mahari-po ao amin'ny Joma. Marina sy manetry tena ao amin'ny Mika. Ao amin'ny Nahoma, izy ilay fieretany hatezerana sy ny fampionana avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Abakoka, izy ilay fahalalana any voninahitr'Andriamanitra. Tahaka ny rano manarona ny tany rakofa ny lalina. Fihirana sy firaviravony izy ao amin'ny Sefania. Hery sy voninahitra ao amin'ny Hagai. Ilay ny teny hoe tsy amikery na ampahantanjahana fa mifanahiko hoy Adonay, tompony maro ao amin'ny Zakaria. Mpampiavana ny ray sy ny zanaka ao amin'ny Malaki. Izy ilay voaositra sy misy ao amin'ny Matio. Mpanao famantarana, mpanasitrana, mpandroaka mpanahy maloto ao amin'ny Marka. Zanak'olona ao amin'ny Lioka. Zanak'Andriamanitra ao amin'ny Jona. Mpanangana fiangonana ao amin'ny Asan'ny Apôstôly. Tompo fahamarinantsika ao amin'ny Romanina. Mpizara ny fanomezam-pahasoavana sy ny fitiavana agape ao amin'ny Korintianina voalohany. Lohan'ny Apôstôly izay nafohy ny tenany ho an'ny filazantsara ao amin'ny Korintianina faharoa. Ao amin'ny Galatianina, izy ilay vokatry ny fanahy, ary ao aminy tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo ny atsandevo na lahy sy vavy.
manafy antsika ny fiadian'Andriamanitra rehetra ao amin'ny Efesianina. Ao amin'ny Filipianina, izy ilay mpanompo izay nandao ny voninahitry ny iray ary tonga olombelona tahaka antsika. Ho amin'ny anarany no andolehan'ny lohalika rehetra na any an-danitra na ety an-tany. Ao amin'ny Kolosianina, izy ilay nahavaka antsika tamin'ny fahefanaizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakana. Filazantsara no toriana amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany, mpanjaka mitafy voninahitra amin'ny fiverenany. Ao amin'ny Tesalonianina faharoa, mpanalalana amin'ny olona sy Andriamanitra. Ao amin'ny Timoty voalohany. Ao amin'ny Timoty faharoa, mpanomana olona hitory ny filazantsara. Fahasoavan'Andriamanitra mampianatra antsika handany filamin'izao fiainan'izao eo ampiandrasana amin'ny fiverenany. Ao amin'ny Titosy. Ao amin'ny Filemona, mpanafaka ny andevo sy manome azy anjara masoandro. Mpisorona araka ny fanaon'i Melkisedeka ary tompo sy mpanefa ny finoantsika. Ao amin'ny Hebreo, loharano hiporian'ny asa soa eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny bokin'i Jakoba. Ao amin'ny Petera voalohany, ilay zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina izay nanavitra antsika tamin'ny fitondran-tena adala izay azontsika tamin'ny netin'ny razana, izay manome fifaliana amin'ny fotoan-tsarotra. Ilay tompo izay tsy mahela miteny fikasana. Ao amin'ny Petera faharoa, ilay famelan-keloka raha miaiky ny fahotantsika isika. Ao amin'ny Jaonina voalohany. Ao amin'ny Jaonina faharoa, mpampianatra miaro antsika amin'ny fitaka, mpiay ny mpivahiny amin'ny tany lavitra, mamafy ny voan'ny filazantsara. Ao amin'ny Jaonina fahatelo, mpiaro antsika tsy ho tafitohina aram-bato voasaron-drano fa voaomana ho amin'ny fiverenany. Ao amin'ny Joda, mpanjaka mandrakizay amin'ny firenena rehetra sy mitafiky ny lanitra. Ao amin'ny Apokalipsy.